Araka ny fampahafantarana efa nataon'ireo teo anivon'ny SMM dia manomboka amin'ny 1 Jolay avy zao no anatanteraka ny fitokonany ary zareo anatin'izay SMM zay na ny syndicat mpitsara eto Madagasikara makasika io indrindra manana ny fomba fijeriny ny maître Willy Razafindratovo Olalao isika zay no afantarantsika azy toy izao ny fanazavana. Nanome ultimatum tokoa ny mpitsara hoe 10 andro dia mamezo valiteny izay raha tsy zany raha tsy mahafapo zany valiteny zany dia itokona indray izay am'izay fotoana zay tsy fantatra intsony hoe ny fotoana sy ora sy andro hijanona zay fitokonana zay. Izaho zany zao tenako zao avocat ny asako ao anatin'ny fitsarana. Izaho zao miresaka aminareo zao tsy mihinana tsy misakafo raha tsy miasa fa tsy hoe olona mandray vola isam-bolana akory ny tenako ka noho izany za zany tokony atahotra voalohany indrindra amin'io zavatra io satria mety tsy hihinan-kanina zay kanefa kosa tsy ho tia tena raha ohatra hoe zay tena fitiavan-tanindrazana hoe le fitiavan-tena manko tokony esorina foana io de hoy za hoe raha tia tena de hoe tsy maintsy ataoko zay anakanana zay zavatra zay ka nefa kosa no fahafantarako fa hoe nitolona ny tenako hatramin'izay fa hoe mitady sy mangetaheta ary mitomanina zany hoe fahafahany zany fitsarana madio zany fitsarana ivoan'ny fahamarinana zany fitsarana tsisy kolikoly zany ka raha mba mitsangana am'izao fotoana zao ny mpitsara anatin'io syndicat io ka manao zay zavatra fa mba niriko hatramin'izay zay tsy hitako mihitsy izay atonga ny maître Willy hoe anakana an'izay fa za de mampirisika ataovy re tedavy zay fahamarinana zay fa zay zavatra tadaminay hatramin'izay ka misy manko miteniteny fa hoe ataonay izao mpitsara ny syndicat raha manao an'izao premier ministre anteny zay tadiditsika zavatra zay de hoy izy hoe averiko indray ny tenako efa nataoko hatramin'izay fa hoe zahay tompoko de vonona hiaro an'ireo SMM reo na ny membre zany na ny mpitsara zay alova hitraketrahana am'izay zavatra zay rehefa mitaky ny fahamarinana andreo olonireo zaho anao avocat andreo olonireo misy fa misy avocat maromaro misy collectif d'avocat zay efa vonona hiaro andreo olonireo raha misy zavatra mikasikasika azy eo amin'ny tolona zay taony am'izao fotoana zao satria heverinay fa raha tolona masina mihitsy zany hoe hitady fahamarinana ho an'ny firenena zany.